Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma faha 9 ny volana Janoary ry havana. Anio aho dia hitondra indray ny teny fanahy masina ny amin'ny verset izay nomeny sy ny teny izay nomeny ho antsika ho amin'ity taona 2023 ity. Alohan'izany dia hiara hivavaka isika angatahantsika ny fitarian'ny fanahy masina satria izy no miteny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Ka hiara hivavaka isika tompoko ametraka an'izao fotoana izao eo anatrehan'ny tompo, eo anatrehan'ny fanahy masina dia izy no hiasa amiko sy aminao ho aminao koa izay hiaino satria izy no afaka mampihiratra ny masom-panahintsika. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manaja anao Jesosy. Tompo malalo, miantso anao izay amin'izao andro alina mangina izao Jesosy satria Jesosy tsisy ny hoe tsy maintsy ora izao ihany no hiantsonanao, na maraina na atoandro na hariva na aly na Tompo dia afaka foana izay miantso anao. Tsy mifidy toerana ianao, naiza Jesosy antsona ianao dia eo ianao. Rehefa miantso ny anaranao Jesosy dia eo ianao. Raha tena manatona anao tokoa izahay amin'ny fonay manontolo, amin'ny fanahy madiodio eo anatrehanao Jesosy dia miaino anay ianao. Jesosy Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay tsiraray avy ianao Jesosy. Ary mangataka aminao fanahy masino, aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Satria fitaovanao fanahy masino, vazinao aho, ka miasa fanahy masino. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao, andrakotra ay, sy ny ankohonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana, ka adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afo mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka ny zana-tsipika rehetra izay alefa n'ilay ratsy, izay mitady anafika anay dia adorana amin'ny ranao Jesosy, levina amin'ny ranao zany Jesosy, ka miverina ny andavaky ny fariafy mandrakizay. Tompo malalo, aoka ny ranao ho manda afo mandrakotra anay, satria ianao Tompo no manda afo mandrakotra anay. Misaotra Jesosy dera ho anao Tompo, aja ho anao, misandrata Tompo eo amin'ny seza fiandriananao, ampihiratra indray ny masom-panahy ny olonao tsiraray avy, ampiverina indray ny zanakao tsiraray avy Jesosy mba ho ao ambalanao. Misaotra Jesosy Alleluia, Amen. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, ny teny izay nomeny Tompo no tiako ampaherezina anao anio. Misy teny anankiray tamin'ny teny izay nomeny Jesosy tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia hoy ny fanahy masina tamin'izy ny teny hoe, satria noraisiko antsoratra mantsy fa tsy hovakiko manontolo zany fa izay asain'ny fanahy masina hovakiko no hovakiko. Hoy ny fanahy masina hoe, ary izay maharitra hatramin'ny farany ihany no hovonjena. Matio 7:20. Dia hoy ihany koa ny fanahy masina hoe, tonga aho amaly ny olona rehetra araka izay asany. Amen. Io tenin'ny fanahy masina io ilay hoe amaly ny olona rehetra araka n'izay asany dia io zany horaisintsika io anio. Dia ny anankiray ihany koa ampatsahiviny ay foana teo anio zany nampatsahiviny ay dia ilay teniny koa hoe, ny osy amin'ny Ankavia, ny Ondry ho amin'ny ankavanako ho aty an-danitra izany, fa ny osy kosa ho any amin'ny afobe. Amen. Matio 5:1-2:30 ka hatramin'ny 4:7. Ary nanohy ny fanahy masina ny teny hoe, tsy misy intsony ny fotoana, tsy misy intsony ny fotoana naveriny indroa izany teny izany. Zany hoe anavaka izany Jesosy,
anavaka ny olony sy ny tsy olony izy amin'izao andro faraparan'izao. Anisan'ny ondrin'Andriamanitra ve ianao? Sa anisan'ny osy izay ho ariany tompo any amin'ny afobe? Ry havana, tena efa akaiky Jesosy. Ny teny fanahy masina izay tamin'ny faraparan'ny taona dia efa niteny izy ny amin'ny hoe famindram-po. Kely sisa. Dia tamin'ity voalondohan'ny taona ity dia nanambara amin'izay izy ireo teny izay etiko eto zao sy netiko tamin'ny video ray lasa teo aloha. Ry havana, io teny io tsy ho vakintsika manontolo fa mangataka aminao aho amaky io Matio 5:20 io 1:1-3 ka hatramin'ny 4:7. Voatsela akory no nanambara ny momba ny amin'ny hoe manome ho an'ny mahantra sy ny tsy manome ho an'ny mahantra teto amin'ny video aho. Ao anatin'io Matio 5:20 io dia voasoratra io. Voasoratra io izany hoe naverin'ny fanahy masina hoe inona no tokony ho ataontsika amin'izao andro farany izao. Iay ho an'ny tenantsika ve? Sa kosa hieritreritra ny hafa ny amin'ny fanahy ny hafa, ny amin'ny tsy fanana ny hafa, na sakafo izany, na rano sotroina izany, na fitafiana izany, na olona marary izany, na mpivahino tonga aminao izany. Zay ny ao anatin'io teny izay nomeny fanahy masina io. Ho raisiko fotsiny ny andiny vitsivitsy dia oka ianao no amaky azy manontolo. Ary ao amin'ny Apokalipsy ilay araka ny tenin'ny tompo izay niteneniny ihany koa hoe tonga aho amaly ny olona rehetra araka izay asany, andray ny valikasantsika zany isika tompoko. Efa manomboka sahady mitsara ny tany Jesosy amin'izao andro iainantsika izao. Ary mbola ho raisintsika ihany koa ilay verset izay tena hoe mafy be ny fiteneniny azy araka ny teneniko tamin'izay nivavaka, tamin'izay tao anatin'ny fivoriam-bavaka ny alatsinainy alina, dia efa niteny ny fanahy masina ny amin'ny hoe ao amin'ny Apokalipsy 2:20 aleo vakiko satria tsy mety raha hoe miteniteny nefany tsy tena tanteraka tsara ilay teny. Apokalipsy 2:20 1:5-10 dia hoy ny tenin'ny tompo ho vakiko amin'ny anarany: fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia alainga sady mandainga. Amen. Io no notenen'ny fanahy masina ny alatsinainy alina raha tao anatin'ny fotoam-bavaka izahay. Fa any ivelany ny alika, izany hoe tena hoe roany mihitsy zany. Maromaro izy no voatonona eto izay novakiko teo ao amin'ny Apokalipsy 2:20 io. Fa andaontsika hiverina amin'ny ato amin'ny Matio. Izany hoe ilay verset novakintsika teto amin'ny Apokalipsy dia toerana ho isy ny maro raha tsy miverina amin'ny tompo, raha tsy manao zay sitrapon'i Jesosy. Fa raha manao ny sitrapontsika isika dia andray ny valikasantsika isika, dia afo be no vantantsika. Tena mbola mamindra fo amintsika ny tompo. Tena fitiavany amin'izao andro farany izao no mbola miteny amintsika, no mbola manome fotoana ho antsika tsiraray avy iverenantsika aminy, isarantsika amin'ny fombafomba n'izao tontolo izao ity. Isarantsika, tsy azontsika atao intsony tompoko ny miaroaro amin'izao tontolo izao, ny mifandray ray amin'izao tontolo izao. Fa tsy maintsy misaraka tanteraka, hita mihitsy hoe ondrin'Andriamanitra ianao, ary hitanao mihitsy amin'ny ilany hoe io ny osy, fa tsy an'Andriamanitra fa ny Satana. Raha mijery ondry tsika ka mijery osy
Ay mihitsy ny manavaka azy. Zany hoe tsisy itovizantsika amin'izao tontolo izao, tsisy. Na fitafiana io, na fiteny io, na fomba amin'ny fiainantsika andavanandro io. Ho anao izay miasa any am-piasana dia tokony hoe hita taratra hoe ondrin'Andriamanitra io. Na ao am-piangonana hoe ondrin'Andriamanitra io. Mila isika mitandrina zany. Satria ny toetran'i Jesosy no mila tena hoe arahantsika tsara. Ny toetran'i Jesosy. Ovakintsika ny ao amin'ny Matio 5:20 horaisitsika ny ao amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 4:30 eo no ovakintsika. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha tonga amin'ny voninainy ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana ny voninainy izy, ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra, dia anavaka azy ireo izy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avia ianareo izay notahiny raiko, mandova ny fanjakana izay voaomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Amen. Ajanoko hatreo aloha. Eto zany ho avy ny fotoana. Ho avy ny fotoanany amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Dia anavaka izy. Ary tsisy tsony zany ny azontsika atao hoe, araka fitentsika hoe, amboarimboarina. Hoe raha anao metimety eo anatrehan'i Jesosy dia mety andova ny fanjakan'Andriamanitra rehefa anatrehan'ny fitsarana. Ry havana, ny ondry dia tena hoe ondry, fa tsy hoe osy misarona ondry akory. Andriamanitra dia masina ary tokana ary mahery ary tsisy toa azy. Izy no nahary antsika, izy no natoy izao antsika, ka tsisy azontsika fenifenina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olombelona miaraka miaina amintsika sy ny namantsika sy ny havantsika no azontsika anafenafenana sy amboarimboarina hoe ohatrohatr'izao anie izaho ty fa tsy tena ohatr'izao, fa tsy tena ohatran'izao. Fa eo anatrehan'Andriamanitra dia miharihary ny zavatra rehetra. Amen. Ry havana, tena miharihary, tsisy azontsika fenina mihitsy eo anatrehan'i Jesosy. Izay no mahatonga azy manambara tsara eto hoe ny ondry ho eo amin'ny ankavanany, fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Dia amin'izay fotoana izay dia ny ondry dia andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny zanak'Andriamanitra izany, izay mahajoro tsara hatramin'ny farany ihany no afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no takian Jesosy amintsika ao anatin'ity fanoharana izay nomeny antsika ity? Miteny izy eo amin'ny 5:30 dia hidina kely ihany aho satria ny fanahy masina rehefa manazava dia izay tiany no atao, fa tsy ny tiako akory. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra 5:30. Raisiko manomboka eo. Fanaona aho dia nomenareo hanina. Nangetaeta aho dia nampy isotroanareo. Ny vahiny aho dia nampy atranoanareo. Tsy nanan-kitafy aho dia nampy akanjoanareo. Naharary aho dia notsaboinareo. Tao an-tranomaizina aho dia novanginareo. Amen. Ry havana, teny maromaro no takian Jesosy amintsika eto. Dia ny hoe manome sakafo ny mahantra, manome rano ny mangetaeta, mampiatrano ny vahiny, manome fitafiana ny tsy manam-pitafiana, mampiakanjo mihitsy ny teneny eto, ary mitsabo izay marary, dia mamango koa ny olona any an-tranomaizina.
Ry havana, eto fanoharana no nataony. Manotany zany hoe oviana no nataonay izany. Izay zany tenin'Andriamanitra eto. Dia ny tompo namaly hoe zany hoe ny raisiny ato hoe mpanjaka, fa izy Jesosy no miteny an'io. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 7, dia maly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay efa nataonareo taminy iray amin'ny ireto raha ilaiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Zany hoe ny mahantra ny olona tena kely indrindra, mba mijery an'izy ireny ve isika? Mba mijery an'izy ireny? Sa ny olona madidio ihany no jerenao tompoko? Sa mandalo ianao dia mianjonanjona eo anatrehan'ny olona majinika, tandremo fa afo be no miandry. Zay mihitsy ny tenin'Andriamanitra ato ane. Any amin'ny afo be, any no vantanin'ny olona izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Satria manambara ny tenin'Andriamanitra fa any misy ny devoly sy ny anjeliny izay olona tsy mahatanteraka an'izany. Eo amin'ny andininy 1:7 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ilaza indray amin'izay eo amin'ny Ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Amen. Dia ny tohiny eo ambany manambara hoe fanoana aho dia tsy nomenareo anina, dia raisiny tsiraray ilay teny raisintsika teo ambony dia miteny indray izy mifanohitra. Ireo olona izay tsy manao izany no ho any amin'ny afo be, ho any amin'ny toeran'ny devoly sy ireo anjeliny devoly izany. Ry havana, eo amin'ny andininy 5:7 dia miteny hoe fa izy amaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo taminy iray amin'ny ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Hitanareo zay le izy. Zay zany no ampitandrema fanahy masina antsika anio. Amin'ity taona ity, mbola afaka isika raha mbola miaina manao ezaka lehibe ho tia ny olona rehetra, na maloto io na madio io. Oka izay ny fanaovana olona tsy mitovy lanja, fa afo be tompoko no ivantananao. Raha mbola miteny ianao hoe ny olona metimety ihany no anantonanao, fa ny olona ratsiratsy fitafy na ny olona mahantratra dia atao hoe melahany, aza manatokatonanahako aty, na hoe mpangataka dia hoe tsisy, nefa misy anaty posinao. Na ianao misakafo eny an-dalana eny mihinana mofo na amin'ny hotely io, dia masahy mijery olona tsy mihinan-kanina eo akaikinao eo. Afo be tompoko no miandry. Oka izay. Raha ivilivy no haninao, omeo anazy ny atsasany. Misy mofo eny an-tananao, omeo azy ny tapany, omeo azy ny tapany. Fa tena anadinan'Andriamanitra antsika io. Osy any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ny ondry no hiditra any an-danitra. Araka ny tenin'Andriamanitra teo mazava tsara tompoko ao amin'ny Apokalipsy izay novakiantsika teo fa amaly antsika Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 2:20 ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro avy aingana aho, ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko, mba amaliako ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Ho avy aingana zany ny tompo, hoy izy eto, dia hoentiny miaraka aminy ny valisoa. Hoentiny miaraka aminy ny valisoa, mba amaliany, hoy izy, amaliany ny olona rehetra araka ny asany. Isika tsiraray avy isam-batan'olona. Ondrin'Andriamanitra ve isika, sa osy ho very any amin'ny Satana?
Ary hitantsika ny ten'Andriamanitra teo fa tena mafy be hoe miala amiko ianareo izay voaozona. Mafy zany tsy raha iny tompo akory. Ary tena teneny mihitsy hoe voaozona. Fa ry afo no miandry. Afo be no fiainana mandrakizay. Afo be no vantaniny mandrakizay. Ry havana. Eto amin'ny Apokalipsy 2:20, Tenin'Ny 5:10. Aleo raisitsika amin'ny 5:40 amaranantsika anazy. Fa manaraka isika raha sitrapony tompo dia mbola mety andray an'io teny io ihany. Ato amin'ny Apokalipsy 2:20 manontolo. Eo amin'ny 5:40 vakiko aminaran'i Jesosy tompo. Ka hatramin'ny 5:10. Sambatra izay manasa ny akanjony mba ananany fahefana amin'ny azonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana. Sambatra isika raha manasa ny akanjontsika mba hananantsika fahefana amin'ny azonaina sy hidirantsika amin'ny vavahady ho ao an-tanàna ho any an-danitra izany. Ny akanjo eto dia tsy ity fitafiana anaovantsika ity akory, fa ilay fanahintsika, le toe-panahintsika. Madio ve ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra? Tena efa miaina anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ve ianao tompoko, anatiny sy ivelany? Izay le hoe ny fitafiantsika, ny tenantsika mihitsy, tena le hoe ny fanahintsika mihitsy no tiany tompo adio, mangatsakatsaka, tsy sipetina, madio am-po, tsy miavonavona, ny fijery, ny fisainana, ny fifaninanana avela daholo zany. Mijery mahantra, tsy mijery olona intsony, tsy miazakazaka foana amin'ny zavatra tsisy dikany intsony, fa mikarakara ny madinika, satria ny tompo dia manambara tsara fa ireny madinika ireny no ataony ohatra mitovy aminy, satria araka ny teneniny ny hoe ny ataonareo amin'ny anankiray, amin'ireny kely, amin'ireny kely ireny, hoy ny tompo dia tahakany ataonareo amiko koa, hoy ny tenin'i Jesosy. Ry havana, raha tsy izany dia tonga eto amin'ny 5:10 ny zavatra anjohantsika. Araka ny teniny hoe fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Oka izay ny lainganao amin'ny vady ao tokantranonao, na amin'ny zanakao, na ianao zanaka mandainga amin'ny ray aman-dreninao, na mandainga any am-piasana, mody manao marary nefa tsy marary fa ka miasa, na ny mpangalatra izany, na inona ratsy ataontsika, dia lasa tanteraka tahaka ny osy, dia any amin'ny afo be tompoko, any amin'ny afo be. Miverena amin'i Jesosy fa tiantsika ny tompo. Mbola misy ny fotoana matoy ianao na are an'izao tenin'Andriamanitra izao. Ampaherenao ane ny tompo, ary tena iovana ianao, satria lanitra tompoko no tanjona tadiavintsika tsiraray avy. Aza miasa loha intsony amin'ny zavatry ny tany fa ho rava izao tontolo izao. Mibeba, miverena amin'i Jesosy. Raiso ny tompo, Jesosy ho tompo sy mpamonjinao, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao. Dia oka ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny teniny. Dia oka ianao hijoro vavolombelona, dia mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona izay hitanao. Rehefa voavonjy ianao, mba avoavonjy fanahy hafa. Tiantsika ny tompo, efa kely sisa dia ho avy Jesosy, ka miverena amin'i Jesosy. Ry havana, izay aloha nenio. Fa raha mbola tsy tonga Jesosy, ka mbola omeny fotoana aho afahako verina eto dia mbola miverina eto ihany aho mitondra ny teny izay baiko omeny fanahy masina ho ampitaina aminao.
zareo tompoko izay voarainao, fa mbola betsaka ny tsy malala, mbola betsaka ny miaina ao anatin'ireo faharatsiana rehetra reo, ao anatin'ireo faharatsiana izay novakiantsika teo, satria tsy malala. Everiny fa mety ny manompo sampy, everiny fa mety ny manao ody ratsy, ary everiny fa mety koa ny mijangajanga, ary everiny fa mety koa ny mamono olona. Na ny vavaratsy avoakantsika raha indraindray dia mety hamono koa, hamono fanahin'olona, ny fasikana amin'ny zanakantsika, amin'ny vadintsika, amin'ny olona manodidina antsika dia mila antsika mitandrina. Eo ihany koa ny amin'ny mpanompo sampy, mety tsy malala mpanompo sampy fa afo be no vantaniny raha tsy miverina amin'ny tompo izy. Ary eo ihany koa ny olona izay tia lainga, izay olona izay tia lainga na mpandainga dia afo be no miandro tompoko. Oka izay, oka izay. Ry havana, engany ny tompo ampahery antsika tsiraray avy, ary amindra fo amintsika tsiraray avy, satria tena efa kely sisa dia ho avy Jesosy. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.